Dia faly miarahaba antsika rehetra tafaka sy namana manaraka ity fandarana misandratra ity indray ary mirary soa sy ny tsara ho antsika rehetra. Ny voalohan-karena dia ny fahasalamana. Ankatiko izao faran'ny taona izay somary maromaro ihany ny tratran'ny aretina, maromaro ihany ny tazo sy ny aretina mitranga, dia mirary fahasalamana ho antsika rehetra. Mangataka amin'ilay naharitsika mba ho salama soma tsara satria araka izay voalaza izay ny voalohan-karenantsika dia ny fahasalamana. Mirary ny ahita ny tadiavina ihany koa satria ny atopisitsika dia ny asa, ny atsembohantsika no hinanantsika ka dia aingany antsika ka samy ahita daholo, samy ahazo ary izay ilaintsika rehetra ny dia ho tody antsika. Ary ny farany dia mirary fifankatiavana eo amintsika satria izay mitambatra vato, izay misaraka fasika. Ary ny fiainana raha ohatra ka miray intsika dia mety maivamaivana sy moramora kokoa satria soroka miaraka milanja ary tongotra miaraka mamindra dia voabata mora ny enta mavesatra. Ka dia mirary aho izany fa ahita ny tadiavintsika ary hiaraka ilanja sy hiaraka mindra ka ho tody amin'izay tandrona tiana tratrarina. Ankatoko ny faran'ny taona moa izao dia izay no antony irarintsika soa ary efa eo ambaravarana ny Noely. Ka dia aingany antsika vita Noely sambatra, vita ny raha-mpianakaviana mendrika, fety-mpianakaviana ny Noely, fety fionan'ny mpianakavy, ka aingany ankafaliana no ionantsika mianakavy ao amin'ilay tokantranontsika amin'io Noely io. Misy hetsika ekonomika eo anoloan'ny Amerika, miazakazaha mandeha ao fa tena mora ary tena tsara, tsisy vidim-pidirana, bôjozony zareo ka dia mitongava daholo tsika sady fanamafisana an'ilay hetsika no fandraisana anjara no azo lazaina fa mora ny entanao tao ary nijery tao ary tena mora ilay entana ka miazakazaha tsika zany eo anoloan'ny Amerika ao misy braderie ao daholo ny entana madinidinika ilaintsika, ny akanjo, ny sakafo, ny kilalaon-jaza, ny telefona maniraka antsika. Zay eto amin'ny fandarana misandratra dia manohana lalandava ny hetsika ohatran'ireny satria ny tanjona antsika dia ny misandratra metsara hatrany ka dia mampirisika lalandava antsika handray anjara amin'izany braderie zany. Tamin'ny farany antsika zany dia niresaka hoe tandremo taritiny olona amin'ny lalana diso. Zay zany no loha hevitra ny voisintsika teto. Matetika ny olona zany dia mipetaka aminao izy mba ahitany tombontsoa eo aminao. Tsy mipetaka aminao izy satria mahafinaritra anazy ianao na mipetaka aminao izy ho an'ny tombontsoanao, ho an'ny tombontsoany. Ka zay zavatra zay zany no hamafisina androany sy hijerantsika amin'ny loha hevitra hafa hoe tandremo taretin'ny olona amin'ny lalana any amin'ny tombontsoany ianao na any amin'ny tsy mahasoa. Fa zay zavatra zay zany no betsaka mpitranga raha ny 50 isan-jaton'ny fahavoazana eo amin'ny olona tsirairay zany dia avy amin'izay ilay fitaritan'ny olona anao any amin'ny lalana tsy tokony izoranao. Ianao mieritreritra andeha any atsimo, izy mandeha any avaratra. Voatsotohany ianao rehefa avy eo dia miala mora fotsiny izy, mitady olona anankiray ipetahany indray izy dia mitohy hatrany. Ka zay loha hevitra zay zany no averina kely alohany hidirantsika amin'ny loha hevitra vaovao. Dinio tsara ilay namany ipetahana, tadiava namana amin'ilay tifitra ambonimbony kokoa, azariana ny ety ambany mba hampio izy mba afaka hanampy anao sy afaka ianao hanampy azy. Tandremo nefa amin'ilay olona izay tifirinao ho raisina namana hoe metimety sy mety afaka mpiakatra ny vibration anao no hitondra anao any amin'ny lalana tsy tokony izy. Mba tanjona hitambarana no iarahana, mba lalana iarahana mizotra no aleha, tanjona iarahana migoka no atao. Dinio tsara fa matetika izay ilay izy hoe rehefa misasaka ny lalana dia mitsivalana tampoka izy na miala tampoka izy na manorina mitovy amin'ilay nataonao. Zay zany tena matetika be tovy amin'ilay nifanekena teny am-boalohany ataony hanao restaurant ianao dia niaraka teo izy nanao an'ilay restaurant dia hitany nandroso dia nizara roa tamin'ilay bénéfice. Dia tamin'ny farany izy nanapa-kevitra alao hiala indray mba hanao any anahy ary nanokatra restaurant izy, ny teknikanao rehetra efa hitany avokoa. Ka zay zavatra zay zany no ilana tandremana mba tsy hoentin'ny olona any amin'ny lalana tsy tokony izorantsika. Ankatoko ny faran'ny taona zao miady hevitra eo amin'ny namana dia hoe inona no zavatra tokony ho resahana, inona ny zavatra tokony ho atao amin'izao vanim-potoana faran'ny taona zao. Efa tsy 5 andro intsony fa efa 12 andro tsika zao, zany hoe afaka 9 andro
dia tapitra tetoan'ity. Zay zavatra zay zany efa nisy fotoana zay nitondra teto hoe polarisation, zany hoe fandefasana ny herinao any amin'ny tokony ho izy. Raha fitianao izay dia misy karazany efatra ny toetran'olombelona: toetrana afo zay maherihery fietsika, toetrana rano zay fihetsepo sy ny sentiment be da be, toetrana rivotra zay ny saina sy ny fialam-boly ny betsaka, ary toetrana tany zay manangona sy mifikitra amin'izay eo an-tanana. Ireo toetra ireo zany dia toetra voajanahary ato anatintsika. Ny olona tsirairay dia manana toetra mibahan-toerana ao aminy, ary misy toetra fanampiny ao aoriananao. Zay le toetra mibahan-toerana zay zany no jerentsika, zay toetra mibahana zay zany no ezahantsika atsaraina, ary le toetra ratsy eo anatin'izay toetra mibahana zay zany no ezahantsika hialana, ary iny toetra tsara iny zany no ezahana ampandrosoana hatrany hatrany. Raha toa ka amin'izao andro fitololoana zao dia sarotra mitady asa, indraindray tsisy le asa mifanaraka amin'le toetra fototra amintsika, dia voatery tsika manao asa hafa zay tsy mifanaraka amin'ny toetra fototra ao anatintsika ao. Zany hoe raha ohatra toetrana afo ianao kanefa nahita asany amin'ny toetrana rivotra, dia ezahanao hifanaraka ny toetrana afo aminao sy ny toetrana rivotra zay nidirana ny asa. Zany hoe olona any amin'ilay maherisetra ianao nefa tsy nahita asa fa any amin'ilay miresaka ny hitanao, dia le toetranao any amin'ilay mafana fo sy le matanjaka zany no entinao ary amin'ilay toerana zay mampiasa vava. Famendro ireo zany tokony hita tombony tsara ianao amin'izay fihetsika manaraka izay. Zay le polarisation zay na famadihana ny toetra fototra hifanaraka amin'ny filana zay zany no lohahevitra antsika androany, hoe jereo le toetra fototra ao aminao, jereo le zavatra mahafinaritra anao, le zavatra hainao, le zavatra tena voizinao, dia inona ny mahasoa sy ny mahafinaritra, dia polarisena, zany hoe manatona n'ilay mahasoa sy mahafinaritra ianao. Raha mifanaraka moa le toetra fototra sy le zavatra mety mahasoa dia arabasoa arabatsara, fa raha tsy mifanaraka kosa zay dia ezahana ny manatsara n'ilay toetra fototra hifanaraka amin'ilay filana zay misy na ilay zavatra zay ho atao. Eo amin'ny sehatry ny asa ny tena ahitana an'izay, kanefa ny sehatra rehetra dia ahitana an'izay ihany koa, na eo amin'ny sehatry ny fitiavana, na eo amin'ny sehatry ny fitadiavam-bola, na eo amin'ny sehatry ny fianarana, na eo amin'ny sehatry ny fiarahamonina, sehatry ny fivavahana, dia ahitantsika an'izay le polarisation, na hoe fanatonana bebe kokoa ny toetra fototra hanatona n'ilay filana zay hahasoa sy mahatsara tsika. Nakatoky ny farantaona tsika zao, ary amin'ny mahafarantaona zay dia toetra fanaovana jeritodika hoe inona nisy tamin'ity taona ity, ary fibanjinana ny zavatra hitranga amin'ny taona ho avy. Fotoana zao zany hijerentsika le toetra fototra nisy teo amintsika, inona le toetrantsika, inona ny bahan-toerana tao. Fotoana zao zany jerena n'ilay fanatonana n'le filana, sy lafaka ve tsika tamin'le fanatonana azy, mijoro ve tsika, ny tsara ve ny fiainantsika. Zay zany ny vanim-potoana zay misy amintsika teto, mitodika tamin'ilay zavatra nisy nandritra ny taona 2023. Taiza ho aiza, taiza noho ny solafaka, taiza noho ny joro, taiza noho ny azakazaka, taiza noho ny tomany, taiza noho ny me, taiza noho falifaly, taiza no nahazo namana mendrika, taiza no voafitaka. Vanim-potoana an'izay zany tsika zao, hoe ahoana ny tranga tamin'ity taona 2023 ty. Inona amin'ireny zavatra ny tranga rehetra ireny zany no tokony ho tazomiko. Inona tamin'ireny tranga rehetra ireny zany no tokony hajanoko. Inona tamin'ireny tranga 2023 ireny no tokony hatsaraiko. Vanim-potoana zao farana ny taona, afaka fotoana foy tsika dia mamalona i 2023 ary hiditra amin'ny 2023. Mamarina ny 2022 zafady ary hiditra amin'ny taona 2023. Eo antsika zany tena mandinika tsara, mamakafaka tsara mba ahafahantsika manana hery sy tanjaka vaovao hidirana amin'ny taona 2023. Atao inona zany ozy ny sasany?
Ny fiainana mitohy foana ary indraindray tsy izay zavatra eritreretinao no mitranga. Tsia, ny fandinihanao ny lasanao no ahafahanao manampy sy ahafahanao tsy lafaka intsony. Raha teo amin'ny tanina lavoanao no hijeronao, tsy miverina lavo intsony ianao. Vanim-potoana zany zao tena hijerena tsara fa hoe taizany sy lafaka, fa nanina ny sy lafaka. Avy tamiko ve? Avy tamin'ny fiarahamonina ve? Avy tamin'ny fomba fisainako ve? Avy tamin'ny zavatra tokony nataoko tsy nataoko ve? Dia ny eo tsara. Izay zany no dingana voalohany izay apetraka antsika eo amin'izao farany taona izao. Ny dingana faharoa dia maminaviana ny zavatra hitranga amin'ny taona ho avy. Misy zavatra azo vinavinaina dia n'izao. Terminal ianao zao, azonao vinavinaina amin'ny taona ho avy any amin'ny université. Azo vinavinaina zany. Mpianatra zao, vita ny fianarako, vinavinaina hiasa amin'ny taona ho avy. Mpamboly aho zao, vinavinaina hitombo ny vokatra amin'ny taona ho avy. Izay zany ilay atao hoe vinavina. Vanim-potoana fanaovana vinavina zany, rehefa vita ny fijerenao ny zavatra lasa, dia fotoana anankiray ihany koa zany zao hamarimparitanao amin'ny vinavina araka ny sainao ny lalana izay ho avy izoranao. Marina tsy hifanaraka tanteraka izay zavatra nieritreretina ilay izy, kanefa raha ohatra ka matotra tsara ny vinavina napetraka ao dia manakaikikaiky amin'ilay vinavina napetraka ao ilay izy. Ny antony dia ny zavatra mivoizintsika teto hatramin'izay dia hoe ny nofinofy no mamaritra ny tanjona, objectif. Ary ny tanjona no mivadika ireo zavatra tanterahantsika eny amin'ny fiainana. Ary ny zavatra tanterahana ny fiainana no mamadika ny no lasa vola sy hery sy hafaliana eo amin'ny fiainantsika. Dikan'izay zany ilay nofinofy no apetraka antsika zao. Inona ilay nofinofy misy? Aninona ao amin'ny taona ho avy? Inona ny zavatra nisy tamin'ity ary hivadika inona izy amin'ny taona ho avy? Inona ny zavatra hitohy tsy maintsy hitohy na tiako na tsy tiako amin'ny taona ho avy? Satria izay zavatra nataontsika amin'ity dia mijinja n'izay vokatra izay tsika amin'ny taona ho avy. Tsy maintsy. Izay zany voalohany indrindra. Tsy maintsy. Misy zavatra tena azo eritreretina avy hatrany fa hoe tia ilay lalana izay tsy maintsy hitranga satria tia ny lasako, tia ny ankehitriniko, dia zao zany zavatra tokony hitranga amin'ny taona ho avy. Dia izay ilay tokony hitranga izay zany no apetrakantsika eto. Dia izay zany no tanjona apetraka antsika na hoe objectif antsika amin'ny taona ho avy. Raha zao zany zavatra tokony hitranga amiko dia faritako ohatran'izao zany izy. Tsy hanasa tamin'ity eto an'ity, efa nikatroka nitady asa tamin'ity. Misy ireo microcrédit sy microfinance ireo nanatina vinavinaina zany raha mbola tsy mahita asa hatramin'ny mois de mars dia indram-bola amin'ireo microfinance ireo mba hiezaka hanao asa madinika amin'izay eo amin'ny tenako. Ohatra ny ameko. Za zao dia chef de service, mba hanana tanjona handeha directeur. Raha teo directeur zany na teo tale tsy maintsy mianatra zany aloha mba hanana diplôme. Mianatra zany amin'ny taona ho avy. Eo ilay vinavina mipetraka tsara hoe tia ilay misy ankehitriny, tia ilay tanjona tratrariko amin'ny taona ho avy. Mandeha tongotra zao amin'ny taona ho avy mba mandeha moto, scooter. Mandeha moto zao amin'ny taona manaraka mba mandeha automobile. Folo taona zay nanofa trano, mba efa nanomboka namboatra biriky amin'ny taona ho avy. Vinavina daholo izay rehetra zay. Zay zany ilay lôjika. Zavatra mitombina tsara hoe tia ilay nisy, tia ny ambombavako, tia ny zavatra ataoko amin'ny taona ho avy. Misandratra, mipolarize, zany hoe alefanao amin'ny zavatra mitombina aloha. Zay no tapany voalohany. Tapany faharoa azafady, tapany voalohany fijerenany lasa, faminavinana azy. Tapany faharoa manaraka an'ilay lôjika misy. Tapany fahatelo dia ilay hoe mipolarize, zany hoe mandeha amin'ny lalana izay tsy mifanaraka amin'izay zavatra nitenentsika teo. Zany hoe lalana vaovao mihitsy. Misy ny vanim-potoana zany izay hanovanao tanteraka amin'ny fiainanao. Hitadiavanao ny zavatra mahasoasoanao.
hatramin'izay ianao toetrana hafa, mitondra tômôbilina foana, fa mivoaka perte, lany tamin'ny pièce, lany tamin'ny pneu, lany tamin'ny mpanera ny vola. Fa 5 taona zay ny aretako an'izay. Tonga fotoana angamba tokony alana an'izay, polarisé tsy hany amin'ilay toetrana hafa na toetrana rivotra intsony, fa maninona indray raha ohatra ka mbe vadika taranja. Zay le polarisation zany, zay zavatra nataonao hatramin'izay no kendrenao indray manomboka amin'ity taona ity hoe hiala amin'iny taranja iny fa hivadika taranja vaovao. Miova tanteraka zany, tsy le zavatra hita intsony zany, tsy le zavatra lasa ihany no hatsaraina amin'ity, fa anapaka an'izay zavatra efa nisy tamin'ny fiainanao taloha ianao hiditra amin'ny fiainana vaovao. Fokasigara zao isan'andro, nandritra ny 40 taona fokasigara foana, efa misarotra amin'ny fiainana. Sigara paquet fotrina ny vola laniko, napakevitra amin'ity taona ity fa tapahako amin'izay sigara io, ny taona ho avy tsy fokasigara intsony. Mafy zany rineny zay nefa le tanjona, zay le polarisation. Hatramin'izay dia malany tamin'izany ray, amin'ity napakatapaka tamin'izany amin'izay amin'ity taona ity, na tiako na tsy tiako, tsy maintsy miala amin'ny rakoto miala amin'ny raketaka vao afaka amin'io. Dia zay zany no zavatra toerana misy atsika amin'izao fisarahan-dalana misy izao. Tapitra ny 2022, inona nisy tany, aritra ny 2023, hanohy le efa nisy ve sa hamadika pejy vaovao. Manana safidy tsika zany, ary safiditsika dia sarobidy, tsisy afaka anakana antsika amin'ny safidy izay nomena antsika. Marimaritra iraisana ny misy fifanakaloza-kevitra. Raha efa manambady moa ianao dia le iny le marimaritra iraisana amin'ny mahampivady iny amin'ilay tokantrano miaraka manapaka. Fa misy indray le fanapahan-kevitra ianao manokana amin'ny maha ianao anao. Dia izay zany no zavatra kendrena isaky ny faran'ny taona zany tsika, na isaky ny dingana goavana amin'ny fiainantsika, dia tokony handalo amin'izay zavatra resahako androany. Isaky ny 5 taona ny olona dia tokony hanao an'izay, tapitra zay ny 5 taona voalohany, inona indray le 5 taona manaraka. Tapitra 10 taona dia mandingana indray, inona ny zavatra nisy tamin'ilay 10 taona teo aloha teo, inona indray 10 taona manaraka. Misandratra antsika raha zay le fomba fijery sy fomba fiaina. Roa taona sy tapany nanao an'ilay fandarana misandratra, toetrana afo, toetrana rivotra, toetrana rano. Tamin'ity taona ity zany, nasiana fanovana kely indray le izy, maka ny hevitra ny olona manodidina rehetra, manoratra ny mivelatra bebe koa any amin'ny Facebook, sokafina bebe kokoa ny fandarana, nasiana conférence débat, zany hoe novaina le fomba fietsika, viana indray anao conférence débat manaraka. Anatin'ny faminavinana an'izay tsika zany, inona ny lesika tamin'ilay voalohany, inona ny hatsaraina amin'ity manaraka ity. Tsy maintsy tohizana ny conférence débat, tsy maintsy tohizana ny fandaharana. Dia soa taloha, petraka amin'ny fanontaniana inona moa ilay toetrana hafa, tsy maintsy miverina ianao amin'ny toetrana hafa. Dia ohatran'izay zany le zavatra tanjona atao. Amin'ny sehatra tsirairay dia tokony hisy fijerena ny lasa. Tsy hidina any amin'ny lasa tsika na hifikitra, fa jerena izy. Ary izay fijerena izay zany no jerentsika amin'ny le taona ho avy. Fa adisona ho ihany tsy fijerena ny lasa, araka ny napetrako teo tamin'ity taona 2022 ity, ohatran'inona. Raha efa 40 taona zany dia inona ny trangana nandritra n'ilay 5 taona lasa zay, 35 à 40 ans. Raha ohatra ka 5 amin'ny 30 taona zao dia manino, inona nisy tamin'ilay 5 taona voalohany. Isaky ny 5 taona zany tokony nisy zavatra jerentsika, isaky ny 10 taona zany misy zavatra jerentsika. Dia jiaby ireny zany no ahafahantsika manatsaratsara kokoa ny fari-piainantsika. 5 taona na tokanako trano tamin'io madamako io, inona ny zavatra nisy nandritra izay 5 taona zay, impiry izay niady, impiry izay no nifankaty, inona ny zavatra vitanay, inona ny olana, aiza le olana.
polarisation. Aiza indray lalana lianay mivady. Namboatra zaza vaovao ve? Ahoana ny fitezana ny zanakay ireo? Mifanaraka amin'ilay ny eritreretina ve? Taiza ny tanjona dia aiza zao? Dia izahana hatrany zany ho isy izay fanatsarana ny zavatra efa niainantsika zay mba hizoatra amin'ny tsaratsara kokoa tsika, amin'ny metimety kokoa ary amin'ny matanjatanjaka kokoa. Jerena hatrany zany zay ilay voalazako teo hoe jerena hatrany eo amin'ny fahasalamana, zay ilay niteneniko sigara teo. Amin'ny resa-bola, ahoana ny fitantanako vola, miresaka asa, inona ny nisy tamin'ny asako tao, ahoana ny hanatsarako azy indray, amin'ny fianakaviana, amin'ny tokantrano, amin'ny fiarahamonina, amin'ny ara-panahy. Jerena tsirairay daholo. Raindray tsy te hijery ianao, ohatran'ny mavesatra izy izany. Kanefa tsy maintsy mba ahafahana manatsara ny ho avy, mba ahafahana misandratra bebe kokoa, ahafahana mandroso bebe kokoa. Manakiana ny tenanao ianao hoe inona ny tsy nety nataoko ary ahoana ny hanatsarako azy. Inona ny fiantraikan'ity zavatra nataoko ity tamin'ny tontolo manodidina. Inona ny fiantraikan'izay zavatra ataoko izao amin'ny tontolo manodidina amiko sy amin'ny tontolo manodidina. Inona ny fiantraikan'ny décision raisiko amin'ny hoaviko eo. Vatika mipetsy, vatika ihany koa ny fiainanao, mandeha metimety kokoa. Raha mandalo amin'izay serisay tsika dia mino anareo fa misy fandrosoana na ho kely ihany ary ny fiainanao, na ho kely ihany aza. Raha teto ny dingana misy ianao dia mba nandroso bebe ianao. Raha teto Tomasina ianao mety mba mandalo Antananarivo kely. Raha Tamatavy sy Tananarivo nandananao mety mba mahita Majunga indray ianao aloha. Raha Tamatavy, Tananarivo, Majunga nandananao mety mivadika indray nahita Diego. Zay ilay tanjona tiako tenenina. Fa tsy hoe androany ianao Tamatavy sy Tananarivo dia amin'ny taonao avy ianao tsy nihetsika Tamatavy. Tsy izay ilay izy. Raha ohatra hoe tsy nihetsika Tamatavy ianao fa namiratra indray ilay Tamatavy, nihetsara ilay izy, dia izay ilay tanjona. Izany hoe misy fiovana mihetsara hatrany zany, janona Tamatavy ianao tsy tody tany Antananarivo intsony fa Tamatavy mihetsara. Mamaritra lalandava antsika zany amin'izay ilay hoe hatraiza ny lalana vitako ary aiza ny lalana izorako. Polarisation. Polarisenao zany ilay fiainanao. Entinao amin'ny lalana hitanao fa tianao hitondrana azy. Tianao hitondrana azy ary metimety amin'izay tontolo manodidina anao. Tsy hoe tianao hitondrana azy nefa mamotika ny manodidina anao, tsy. Izao mba tsisy fiantraikany ratsy amin'ny manodidina anao fa misy fiantraikany tsara ho anao sy ho an'ny tontolo manodidina anao. Zay no azo natolotra, zay no tiana resana amin'izao faran'ny taona izao. Andalo Noely tsika eo. Fa ny fotoana iona ny samy mpianakavy. Eo zany ray mpianakaviana sy ny renim-pianakaviana tena miresaka tsara amin'ny zanany sy ny fianakaviana. Eo zany fotoana famangina sy ny fionan'ireo mpianakavy. Araroty ina ny lasa ny ankehitriny ary ny avy. Fa ny fotoana ionana sy fampizarana ny soa sy ny kanto. Fa ny fotoana mety hamaritana ny ho avy ihany koa. Mety ho iaho satria misy ny faritra sasany tsy azonao hanaovana an'izay fa lasa mivadika vinaingitra raha vao miresaka ny zavatra ho avy ianao. Fa misy ny sehatra sasany afaka tsara ianao manao. Raha pitarika ny orinasanao ianao zany dia fotoana zao ionanareo samy mpiara-miasa. Dao hiaraka hifety hamarana ny taona dia miresaka. Taisitsika, aiza ho aizitsika, andeha ho aizitsika. Inona ny lesoka tamintsika? Ahoana ny hanarenantsika ny lesoka atsika? Matoa tafiaraka anatin'ny orinasa anankiray dia natambatra ilay nahary eo nareo. Lalana anankiray zany izoranareo. Fahasoavana iray ny iraisinareo. Fijaliana iray iarahanareo mijaly. Mahalana zany hoe ao anatin'ny toerana iray nareo ka ny ray songadina iray marary. Raha tsy hoe angamba ka manindry izay mahita tombony ao anatiny ao. Ka va'ny fotoana zao hampanjinantsika ny lasa. Zay no azo ambara fa raha naliana anao sy nafinaritra anao zay fizarana nomena izay dia azonao atao ny manatona ny koloaina, manatona ny sera studio
Ny koloaina moa toy ny hazavaina lalandava dia sehatra ny fifampizarana amin'ny lafiny rehetra izay mahasoasoa sy ny mahatsaratsara, fanomezana sosikevitra. Maro ny olona ny tonga mitady sosikevitra hoe ahoana ny hanatsarany ny fitadiavam-bolany, ahoana ny fanatsarany ny asany, ny fiarahamonina, dia betsaka ny tonga. Afaka manatona ianao fa afaka manampy ihany koa izay, hanampy ianao hanoro hevitra. Tsy hoe akory faratapony izay, tsia, fa mba misy fifanakalozana antsika atao ahafahana mamasavasa hoe aiza ho aiza ny lalana tokony izorana. Misy ihany koa ireo sehatry ny ara-pahasalamana, afaka manampy antsika ara-pahasalamana. Misy ireo fanampin-tsakafo, misy ireo otra, misy ireo manan-talenta mikasika fanatsarana ny tarehy, fanatsarana ny volo, fanatsarana ny bika, fanenana vatana, fanadongodongana. Afaka manampy ianareo fa afaka manampy ianareo zareo ao anatin'ny koloaina. Ny sehatra ny fifandraisana sy mifanakalozana dia amin'ny sera studio izay manampy anay lalandava. Afaka manampy amin'ny resaka sera, fifanakalozana sy fifandraisana amin'ny tontolo manodidina, fanatsarana amin'ny fifandraisana amin'ny any ivelany. Ao amin'ny sera studio indray dia afaka manampy antsika amin'izay. Misy hafatra tianao ampita ve? Tianao hitan'ny olona ve ianao? Tianao ho lasa ve ny zavatra ataonao? Dia afaka manatona, afaka mifampiresaka, afaka tsaraina hoe zao no tsy ampy ary zao no mety, zao no tokony hanatsarana azy. Tiany lasa, tiany ankehitriny, tiany ho avy, zao zany ny fanapahan-kevitra tokony raisitsika. Ty zao tokony ataontsika ahafahana mandroso tsaratsara. Koloaina sy sera studio. Mararirary ny valambalana, mety misy fanampin-tsakafo tokony hohanao dia mahasitrana anao. Bisabizina, balabalaka tokony hotra ianao zay dia maivamaivana. Dia renrehetra rehetra zany no ahafahantsika mifanakalo hevitra sy mifanampy mba ahafahana mandeha amin'ny tsaratsara kokoa. Aiza ho aiza ny fipetraky ny zavatra ataontsika, aiza ho aiza ny zavatra ahafahantsika mifanakalo. Dia jerena hatrany zany izay ilay fototra ny orenana izay, taiza ny lasa, taiza ny ankehitriny, ary aiza no avy. Afo, rivotra, tany, rano. Izay no azony hifanakalozana ao amin'ny koloaina sy ao amin'ny sera studio. Ny adresy dia hitanareo afara ao, na miantso ny laharan-tarobia izay mipetaka ao ambany ao. Ahafahanareo mifandray aminay, na manatona aty amin'ny radio Sisel télé. Na teo programma ny koloaina ihany koa isaky ny sabotsy misy tapatapaka, sabotsy amin'ny 10 ka hatramin'ny 12. Misy fifanakalozana eo amin'ny resaka izay voalaza rehetra reto. Eo amin'ny sehatry ny asa, eo amin'ny sehatry ny vola, eo amin'ny sehatry ny fahasalamana, eo amin'ny sehatry ny fifandraisana, eo amin'ny sehatry ny misy sehatra fifanakalozana. Ary azonareo atao mandeha amin'ny Facebook izay azonareo idirana ao ilay sera studio, misy page feu TRRO izay ahafahana mifanakalo hevitra. Ao ihany koa amin'ny koloaina izay ahafahanao miditra ihany koa mifampizarana tsara sy ny soa. Sehatra natao hifanakalozana sy hifanampiana. Teny amboloany efa nyteny aho hoe soroka miara-milanja, tongotra miara-mamindra. Oka hifankaty, hifanampy. Ambinina amin'izay tadiavina ary ho salama lalandava. Izay no zavatra tsara sy hoe zahantsika apetraka, izay no niteneko tao anatin'ny koloaina izay. Ny fahasalamana, fahaiza mitady ary fiarahana mivoatra. Saorana eto manokana ny radio Sisel, radio télé Sisel, izay mampiatrano, mirary soa sy mirary tsara azy tsika amin'izao farany taona izao mba hiroborobo anay ho lasa lavitra. Saorantsika ihany koa nareo mpiaina, nareo mpanaraka amin'ny fandaharana, kopakopa-tanana izay omenareo anay ny an-dalana dia mame hery sy tanjaka ao anay. Ilay sosikevitra sy ilay fanontaniana sy ilay fanakianana dia zava-dehibe ho anay. Ahafahanay manatsara sy mametraka n'ilay fandarina izay ataonay eto. Ary tsy adino ny misaotra ny ekipa ao amin'ny koloaina sy ny ekipa ao amin'ny sera studio izay mamolavola sy miady hevitra hoe ahoana ny hanatsarana ny fandaharana ary tsy hapa fa mandroso ny fandaharana. Izay angamba no azo atolotra sy azo zaraina androany dia mametraka veloma mandram-piona amin'ny heriny androany manao misimisy. Raha misy sosikevitra, alefaso SMS, alefaso MP, alefaso message, na manatona ny vatana anay
Bazarikely Boulevard Rakoto Saint-Jean, logement 72. Zay ngamba fa dia amin'ny manaraka indray tsika tafatafa sy miady hevitra. Satra tompoko.